nanao tombanezaka ny asa vita ny taona 2024 ny teo anivo ny ministera ny foloalindahandro andry niaraka tamin'ireo manamboninahitra ambony eo anivo ny tafika malagasy. Anisany songadana tamin'ny tatitra ny fandraisany miaramila fitondrana manoloana ny hetsika izay nisy teto amin'ny firenena ary ny fametrahana fandriampahalemana manerana ny nosy sy ny filaminana ny firenena. Ny androandroany moa zany dia natokana ivoriany ireo tompon'andraikitra ambony rehetra eto anivo ny tafika malagasy hitombanana ny lasa zany hoe ny zava-bita rehetra nandritry ny taona 2024 iny ary koa hibanjinana ny hoavy hanomezana ny toromarika rehetra mba hahafahana manatanteraka ny asa izay takina amin'ny tafika malagasy sy ny folo alin-dahy mandritry ny taona 2024 sy 2024. Nanontany ianao teo hoe inona ny songadina. Maro ny zavatra nisongadina teto amin'ny firenena voalohany indrindra izay nandraisan'ny folo alin-dahy sy ny tafika malagasy andraikitra izay efa fantatsika tsy ho averina amintsika ary izany zavatra izany dia nitaky zavatra be dia be ka ny zavatra napetraka ny akamaroa ny zavatra napetraka rehetra tamin'iny taona lasa iny dia tanteraka eo amin'ny 20 isanjato izany hoe ny fametrahana ny fandriampahalemana voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena. Faharoan'izay ny fametrahana ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra eny ambanivohitra na dia mbola nisy ihany aza ny asan-dahalo madinidinika fa raha oharina tamin'ireo taona lasa ny fandimby dia efa niena be ny tahany tsy fandriampahalemana teto anivo ny firenena. Fanamby apetraka ministera ny folo alin-dahy amin'ity taona 2024 ity ny atonga ny tafika malagasy ho matianina. Eo ihany koa ny fampitomboana traikefa n'ireo tafika malagasy anana fahaiza-manao mitovy amin'ireo tafika firenena ivelany. Io mana amin'ny ambana maro samihafa na avy any ivelany io na koa ato anatiny. Raha nambara ny Jeneraly Zavitrompo Maminirina Eli, ministra folo alin-dahy. Ny fanamby moa amin'ity taona 2024 ity dia efa niresahana ihany teny amin'ny centre de conférence internationale Ivato tamin'ny Afakomaly tamin'izahay nanomboka amin'ny fomba ofisialy ny fiankaonandohan'ny tafika dia nitanjona voalohany dia ametrahana ny tafika malagasy ho tafika matianina izany hoe afaka miantsehatra ary miady amin'ireo ambana rehetra izay misy eto amin'ny firenena na avy any ivelany izany na avy ato anatiny. Ka ao anatin'izany dia misy ny atao hoe fanovandrafitra izay hoeritreretina rehefa vita io fikaonan-doham-pirenena io anitsiana anovana ary anatsarana ny rafitra misy eto amin'ny tafika malagasy ary kokoa anatsarana ny fomba fiasa ny tafika malagasy mba hahafahana manatanteraka ny adidy sy andraikitra apetraky ny mpitondra fanjakana apetraky ny vahoaka eto anivony tafika malagasy. Tetsy amin'ny SMS onandrana moho no nataony fivoriana ho an'ireo manamboninahitra ambony eo anivony tafika malagasy. Fivoriana izay nanaovana tombanezaka ny asa vita sy fanatsarana fomba fiasa izay irosony eo anivony tafika malagasy.